Isy fitondram-panjakana tokana ho avy eto an-tany, izany ve no irian'Andriamanitra ho an'ity tanyntsika ity? Tokony hatao ohatr'izany fahefana izany ve isika? Inona no tokony hataonao izao mba havonina anao amin'izay ho avy? Hozaraiko aminao ny valin'ireo fanontanian'ireo, ka mihoaty manina no anarako. Manomboka ny Alasarona ny faminanian'ny Baiboly. Ny fiparitahany arety mandringa ny eran-tany. Ireo vaovao mafana mikasika ny koronavirus, fampivondronana ny politika eran-tany, tsy fahaizana mitantana sy mikolikoly, loza mandrava avy amin'ny natiora mitombo hatrany, ireo dorotaneta ny Aostralia, izany dia fampitandremana ny amin'izay mety hitranga eto an-tany. Inona ny dikan'izany rehetra izany? Inona ny hitranga amin'ny ho avy? Andeha araka amin'ilay mpitoro teny iraisam-pirenena ka mihoaty manina amin'ny fahamaliana ireo fanontaniana izay analana sarina ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly. Nadritra ireo dia lavitra nataony maneran-tany dia nanatry maso mivantana ireo olona miatrika ady mafy teo amin'ny fiainana izy, nefa teo anivon'izany nahitany ireo fahagagana nentin'ny fanantenana. Andao ary araka amin'ny ka mihoaty manina amin'izany fanalana sarina amin'ny faminaniana amin'ny Baiboly izany, ka anehoany amintsika ny fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay miseho aingana noho ny tamin'ny lasa rehetra. Tonga soa eto amin'ny Alasarona ny faminanian'ny Baiboly. Mivavaka ho fitahinao anao izao fandaharan'izao, ahatsapanao mazava ny drafitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Azonao jerena ireo fandaharana teo aloha ao amin'ny awr.org/bible. Ny tanjonay dia hanome anao ireo zavatra ilaina ahafahanao mitombo ara-panahy. Misy mpampianatra Baiboly amin'ny internet, azonao ifandraisana raha misy fanontanianao. Raha irinao entina mbavaka ny zavatra ilainao, dia tsindrio ny roa ao ambany ahafahanao mifandray aminay. Motsy mahagaga ve Jehova? Efa nianarantsika fa tsy tokony hatahotra ny mariky ny biby ity isika. Ary ny tena zava-dehibe dia tsy mila mandray izany isika. Ny tena marina dia manomana ny olony amin'ny alalan'ny fanahy masina ho vonona hiatrika ny andro farany Andriamanitra. Azonao raisina ny tompo-kasiny amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny fankatoavana azy ambavaka. Anio sika dia hifantoka amin'ireo zavatra hitranga amin'ny andro farany sy hijery ny faminaniana iray voalasarona. Jehova tamin'ny alalan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia nilaza mialoha fa amin'ny fotoana ho avy dia hitambatra indray ny fiangonana sy ny fanjakana. Efa nanomboka ny seho ve izany? Efa hiditra ao amin'io fotoana io ve isika? Manasa hiaraka amiko hamaly ireo fanontaniana manan-danja ireo. Hivavaka isika mialohan'ny fianarana momba ilay vehivavy janga. Rainay any an-danitro, fohaniny izao, feno fanainao masina, hosory amin'ny teninao irery ny molotro, ho fantsona ampiasainao hanome hafatra mazava, izay zava-dehibe ho anay taranaka ankehitriny. Miara amiko Tompo, mitenena amin'ny alalako, amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy. Amen. Mpitandrina iray tany Tanzania nentana ireo mambra ampiasa ireo programa ao amin'ny radio kristianina ho fitaovana hizarana ny hafatra amin'ireo namana sy fianakaviana. Noraisiny momamy ambiam-po izany ka nanomboka nitondra ny radiony izy teny amin'izay rehetra nalehany. Nanana zaridaina teo akaiky ny baran'ny tanàna momamy ambe. Ka rehefa nikarakara ireo volony isan'andro izy dia napetrany teo akaiky ny radio ary nalefany mafy. Tao anatin'ilay bara teo akaiky kosa dia nanomboka ny haino izany ilay tompony ary nahaliana azy ireo zavatra henony tao amin'ny radio. Nanapa-kevitra hitady onjam-peo io tao amin'ny radiony izy ahafahany mandre kokoa izany, sady nanome zava-pisotro an'ny mpanjifany izy no mihaino toriteny toy ny Alasarona ny faminanian'ny Baiboly. Vetivety teo dia tsy izy rery no nihaino, fa nihaino koa ireo mpimamy tonga teo isan'andro ary nametraka fanontaniana. Farany nifanaiky izy rehetra fa hiara hiaino an'ilay radio fa tsy hisotro. Ny ao natao amin'ny bara niaraka tamin'ny Baiboliny sy ny radio ilay tompontrano sy ireo mpanjifany. Raha nanazava ny hafatra amin'ny fototra amin'ny Baiboly ny radio adventiste iraisam-pirenena dia nahita fahamarinana sarobidy tsy mbola reny hatr'izay ireo lehilahy ireo. Taorian'ny fampianarana ny toy nandritry ny 20 andro dia nanapa-kevitra nolotra ny fiainany ho an'i Jesosy ny tompon'ilay bara ary vita batisa niaraka tamin'ireo mpanjifa ny 20 isa. Andro feno fifaliana izany. Taorian'ny batisa dia tapa-kevitra hivondrona kely vaovao io fa hanova ilay toeram-pisotroana ho toeram-pivavahana. Mihaona isa-tsabaty izy ireo, mihira fiderana, miara-mianatra Baiboly. Miaraka amin'izy ireo matetika momamy ambe ary faly ery noho izay nataon'i Jehova tamin'ny alalany.
motsy fijoroana vavolombelona mahagaga ny hery mifilazantsara zany toerana feno adalàna sy fahamamona lasa toerana fiderana sy fiankofana amin'ilay mpamorona antsika nandre fahamarinana izy ireo no hamarininy tao amin'ny baiboliny ary nanolo tena anaraka izany amin'ny fomba tsotra toy izany maneho rafi-pivavahana roa ny boky ny apokalipsia ary manoritra fomba fiankofana roa izay manolotra antsika ny iray amin'ireo safidy roa ireo ary tsy mamela antsika eo anelanelany tsy afa-mijanona tsy andany intsony ianao mandefa antso mafy aso ianao amin'ny andro farany tantaran'ity tany ity izany miantso maika amin'ny fanoloran-teny Jesosy ary izany dia azo fitinina amin'ny sary anohatra maneho vehivavy roa ao amin'ny apokalipsia dia ilay vehivavy mitafy akanjo fotsy ao amin'ny apokalipsia 12 ny faminaniana momba ny vehivavy madio dia maneho ilay ampakarin'i Jesosy na fiangonana madio hoy ny mpaminany ao amin'ny Jeremia 9:2 ziona zanakavavy dia ampitoviako amin'ny fiandrasan'ondry misy ahatra amin'ilay nidenoka ny zanakavavy ny ziona dia teny ilazana ny vahoakan'Andriamanitra ary eto dia ampitahiny amin'ny vehivavy madio ny fiangonana ao amin'ny Efesianina 5 Jesosy dia aseho ho vady mahatoky amin'ny fiangonany ilay vady ampakariny ny apokalipsia 2:20 dia misy fanoharana mahavariana maneho vehivavy iray mitafy fotsy mahatoky amin'ny olon-tiany marina dia Jesosy tsy voaloto ny fampianaran-diso izy ary lazaina fa ho vady ampakariny Kristy na ilay fiangonany eto tany misy vehivavy hafa koa lazain'ny apokalipsia 17 izay mitaingina biby 10 volonjaky lazain'ny baiboly hoe vehivavy janga izy io izay niala tamin'ilay tena tia azy dia Jesosy ary io vehivavy janga io dia maneho ny rafi-pivavahana nivadika tamin'i Jesosy anio sika dia hijery manokana io vehivavy janga io ka rehefa mianatra ity loha hevitra ity sika dia hita ny mahazava-dehibe izany raha ao amin'ny baiboly izany dia ekeko fa raha tsy ao dia laviko na dia manaraka angano sy fotom-pinoan'olombelona azy izao tontolo izao dia mila mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary na tsy misy araka amiko aza dia mbola hanaraka izany aho ny fiangonan'ny testamenta vaovao ilay fiangonana marin'Andriamanitra dia mamaritra fahadiovana sy fahamasinana satria Jesosy no mameno ny fiainany mifantoka eo aminy ny fitiavana sy ny fony ary izany dia tsy azo omena ny hafa tsy hamadika an'i Jesosy mihitsy izy satria izy no zava-drehetra aminy izy no fofombady mahatoky ampakarin'i Kristy miova nefa izany sary-kanto izany nisy vehivavy hafa miseho moramora eo amin'ny sehatra izay mifanohatra tanteraka amin'ilay vehivavy mitafy fotsy hoy ny apokalipsia 17:1 ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy 7 izay nanana ny lovia 7 dia niteny tamiko nanao hoe avy aty dia asehoko anao fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro dia ilay ny jangajangan'ny mpanjakany tany sady natao leo ny divainy fijangajangany ny mponina tamin'ny tany tsy sarin'ilay fiangonana marina io sary io fa n'ilay fiangonana nivadika tamin'ny tompo ilay vehivavy janga niala tamin'i Jesosy ilay tena olon-tiany inona ny dikany hoe mipetraka eo ambony rano maro izy hoy ny fanazavan'ny baiboly eo amin'ny apokalipsia 17:5 ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny dia ilay nijangajangan'ny mpanjakany tany inona moa ny fijangajangana fampirafesana ny vady ao amin'ny rafitry ny fiangonana lavo dia mikambana amin'ny fiangonana ny fanjakana fa ny rafitry ny fiangonana marina kosa dia mikambana amin'i Jesosy ny fiangonana ny fiangonana lavo dia mitodika amin'ireo mpanjaka sy mpitarika politika eto an-tany azahoany hery ary rehefa miala amin'i Jesosy ny fiangonana dia manjara mitady hery tsy ara-pivavahana satria tsy mifandray amin'i Jesosy tsony ity fiangonana ity dia mitady hery avy amin'ireo mpanjakany tany na ireo manam-pahefana ara-panjakana ity vehivavy janga ity dia manitona ny vahoaka ainy ny makafanary olon-tiany vaovao izay misarona amin'ny lamba ny volomparasy sy jaky niravaka vato sarobidy ary mitaingina biby 10 volonjaky ity fiangonana lavo ity dia manana ny heriny amin'ny alalan'ny fanjakana satria miasa mangina amin'ireo mpitondra izy anohanana amin'ny fampianaran-disony ahely ny kapoky ny divainy fampianaran-disony voapoizy ny fahadisoana izao tontolo izao atapitrisany misotro ny divainy Babilôna ary voafitaka apokalipsia 17:3
dia nentiny tamin'ny fanahy any anefitra ary nahita vehivavy nitaingina biby 5 volonjaky feno anarana fiteneran-dratsy sady nanandoha 7 sy tandroka 10. Ity rafitra diso ny fiangonana ity dia manohatra an'Andriamanitra. Ity ilay fisandohan'ny Satana. Maneho fampitandremana mazava tsara Jehova rehefa mampitovy ny mpanjaka sy ny fanjakana amin'ny biby ao amin'ny faminaniana. Hoy izy, sokafo ny saina, mitandrema. Tratry ny fandrik'ilay vehivavy jangy reto biby reto, ary avy amin'izany no ampiasainy ny heriny hitariana mpanjaka sy lalam-panjakana ho amin'ny sitrapony sy ny fahalotony. Mampifamatotra firaisana tsy ara-dalàna amin'ny fiangonana sy ny fanjakana ilay vehivavy janga. Ao amin'ny boky Jamison Fawcett and Brown Commentary, pejy 375, boky 4, ireo mpanoratra protestanta dia nanao filazana miavaka momba ny apokalipsy 7:10 hoe fanomezany tsarobidy avy amin'ny Jehova ny fanjakana sy ny fiangonana. Kanefa ny fanjakana matyasina dia lasa toy ny biby ary tonga vehivavy janga ny fiangonana miemitra. Hoy ny apokalipsy 7:14. Ary raha vehivavy na ny fiangonana lavo dia nitafy lamba volomparasy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla. Eritreretintsika kely anie, mahafantatra rafi-pivavahana manana pretra mitafy volomparasy jaky ve ianao? Eny, matetika amin'ny akanjo jaky ny kardinaly ary miakanjo mena ny pretrany amin'ny zoma masina alahadiny sampakazo pentekosta ary volomparasy kosa amin'ny karemy sy ny fandevenana. Ny fitafiana ofisialy anaovan'ny papa dia voaravaka volamena sy vatosoa be lavitra no ireo satro-boninahitra eto an-tany. Tsy takatry ny saina ny sanda ny satro-boninahiny. Fenao rena mitobaka amin'ny fiangonana katolika, volamena, perla, vatosoa sarobidy, izany no mandravaka ireo sarivongan'ny olo-masina sy ny trano fivavahana katolika eran-tany. Te hiato kely ahy eto. Zava-dehibe amiko ny teny aminao manokana, fa ny loha hevitra resantsika izao dia saropady, ary ny zavatra zaraina eto dia tsy natao hiampangana olona akory, fa kosa maneho ny fahatanterahany faminaniana. Mino fa betsaka ireo olona tsopo mikatsaka fahamarinana amin'ny lafim-piainany rehetra, ka rehefa miseho ny fahamarinana dia hanaraka izany izy ireo. Ny fanazavana voatanisa eto dia manondro ny rafitra katolika romanina izay nanana fotom-pinoana maro izay ho hitantsika mazava fa manohatra ny baiboly. Mino fa miaraka amiko eto ianao satria mitady ny fahamarinana, na sarotra aza ny mandrezanindry namako. Andeha ho tohizana ny 14. Ny tanaka poka volamena teny an-tanany feno zava-betaveta dia zava-maloto momba ny fijangajangany. Amin'ny dika teny hafa dia eny an-tanan'ity rafi-pivavahana lavo miloko volomparasy sy jaky ity dia misy kapoka volamena misy divay izay isotroany izao tontolo izao, ka lasa very-hevitra sy mamoreo fampianaran-diso izy ireo. Hoy ny apokalipsy 7:15. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina, Babilôna lehibe, reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Milaza ny baiboly fa sady janga ilay vehivavy no reny, izay midika fa mananjanaka izy. Ho hitantsika fa tsy hoe aseho amin'ny baiboly toy ny reny fotsiny ny katolika romanina, fa ny rafitra katolika mihitsy no milaza ny tenany ho reny ny fiangonana rehetra. Tamin'ny septambra taona 2000 dia namoaka didy Vatican mitanisa fa ny fiangonana katolika no reny ny fiangonana rehetra. Ary nofoanana ny teny hoe fiangonana rahavavy izay nilazana ny fiangonana hafa, satria mety tsy hampahomby ny ezaka Vatican amin'ny fampiraisana ireo mpino hafa izany. Tsy rahavavy fa zanaka vavy. Izao no tenin'ny kardinaly Joseph Ratzinger, ilay nanjary papa Benoît taty aoriana. Tokony hazava mandrakariva fa ny fiangonana katolika izay hanomasina sy apostolika maneran-tany dia tsy rahavavy fa reny ny fiangonana rehetra. Mazava izay ny ala avy tao amin'ny katolika ny fiangonana protestanta, saingy mbola nitazona ny sasany tamin'ny fampianaran-disony. Ireny ny zanaka vavy ny fiangonana reniny. Ry namana, ninona fivavahanao dia miantso anao hiverina amin'ny fahamarinana ny Andriamanitra, izay ihany ny zava-dehibe. Tena mamindra fo izy ka mampiomana antsika fefafohy ny fotoana. Miantso ny olona maneran-tany Jehova, ireo kolontsaina sy ny antoko-pivavahana samihafa,
ary mamaly antso izy ireny. Toy ny tany Inde rehefa nasaina izara hafatra toy izao tao amin'ny feonamben'ny pastora sy ny eveka tao amin'ireny vohatra iray. Ireo mpitarika fiangonana malaza ireo dia nikaroka ny fahamarinana ara-paminaniana ary teo ampanapahana hevitra lehibe hoe andao ny fomban-drazany sa anaraka ny voalazan'ny Baiboly. Toy izany koa tany Papouasie Nouvelle-Guinée tao amin'ireny vohatra iray. Pastora mpivavaka lahady 480 niaraka tamin'ny fianakaviany nanaiky ny fahamarinan'ny sabatan'ny Baiboly ary efa membre vita batizo amin'ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro 7 izy ireo zao. Tsy tany Papouasie Nouvelle-Guinée ihany ny tranga izany fa tany Uganda, Kenya, Philippines sy tany faritra maro eran-tany. Mivoaka avy ao Babilôna ny olona amin'izao fotoana izao. Miantso azy ireny Jehova hiala amin'ny fahadisoana izay tafiditra tao amin'ny fiangonana avy tamin'ny fanompo-tsampy. Raha tsorina dia mifanohitra amin'Andriamanitra sy ny lalany. Miantso ny olona amin'ny fahamarinan'ny teniny izy. Mino ary namana fa mitady zavatra mihoatra noho ny teny mamy mampahazo aina fotsiny nefa mety hamitaka ianao. Teny mamy nefa mahatonga anao arefo ara-panahy ka mora anday raha fisandohana. Ny faniriako ahafantatra ny marina dia mahery noho ny faniriako ahazo fitoniana na filamindaminana fotsiny. Mino afa miara-mianatra amiko ianao satria ianao koa dia maniry ahita fahamarinana mivantana sy tsotra avy amin'ny Baiboly. Ndeha isika hiara hijery bebe kokoa. Inona ny tiany Baiboly holazaina ny amin'ny hoe zava-miafy ny Babilôna lehibe. Tamin'ny taonjato voalohany ny Babilôna dia tanàna tena nisy tao amin'ny testamenta taloha ary efa rava. Tsy io tanàna tena nisy taloha io ny resahana eto fa manondro amin'ny Babilôna ara-panahy. Izany hoe rafi-pivavahana niala tamin'ny fampianarana madio ny tenin'Andriamanitra. Niditra tao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny rafi-pivavahana sandoka antsoina hoe Babilôna ireo fampianaran-diso. Mareo fa ny fiangonana nanaiky izany fa tsy Andriamanitra. Hoy ny Jaona 7:17. Mana-masina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Inona ny dikany hoe mana-masina? Midika ho fanokanana azy ireo izany. Hoy Jehova, miantso ny oloko avy amin'ny fampianaran'ny diso ny Babilôna ho amin'ny fahamarinan'ny teniko aho. Tao amin'ny testamenta taloha taorian'ny safidrano dia nanao drafitra hiantsy an'i Jehova mivantana ny olombelona. Nisy fanorenana goavana fantatra amin'ny hoe tilikambo amin'ny Babela voatantaran'ny Genesis 1:7. Koa izany nanaovana ny anarana hoe Babela fa tao Jehova nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra. Raha teo ampananganana io tilikambo manaka-danitra io ny olona dia nanangana izany ho fiekana ny teny nampanantenain'i Jehova. Tsy nino izy ireo fa tsy ho ravan'ny safidrano intsony ny tany. Nanorina zava-bitan'olombelona ioarana amin'ny fahendren'i Jehova izy ireo. Saingy tsy afaka ny hihoatra azy ianao. Isaky ny soloin'ny olona misandoka ny tenin'Andriamanitra dia midika izany fa misy fikomiana ao am-pony. Anaty korotana tsy misy fiafarany ity tany ity noho ny fikomiana. Nanomboka tamin'ny nahalavon'ny Losifera avy tany an-danitra izany. Losifera izay satana ankehitriny dia nikomy tamin'ny fitondran'Andriamanitra niorina tamin'ny fitiavana. Tamin'ny paikady mamiratra dia nikororoin'Andriamanitra ny fiteny tao amin'ny tilikambon'ny Babela. Tsy afa mifampiresaka intsony ny olona, tsy nifankahazo fiteny ka dia nitsahatra ny asa. Hitako tena mahaliana izany ary maneho sary anohatra. Taty aoriana dia naorina teo amin'ny toerana nisy ny tilikambon'ny Babela ny tanànan'ny Babilôna. Avy amin'ny Babela ny teny hoe Babilôna, fisafotofotoana ny dikany. Ny hoe Baibolinina dia fitenenana zavatra tsy misy heviny amin'ny mpiaino, miteny adalàna na miteny be loatra, monomonina na mingonongonina, izany hoe teny sy feo mifangaro tsy misy heviny. Ry namana, te hanasongadina zavatra mahaliana hafa eto, mifandray amin'io fisafotofotoana io. Toro lalana matotra nomeny Jesosy ao amin'ny Matio 9:7. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao noho ny hamaroan'ny teniny no hiainona azy. Amin'ny raharaham-pivavahana izany, rehefa manaiky hevitr'olombelona ny fiangonana fa tsy ny toro lalan'Andriamanitra, dia tonga misavorovory sy korontana izany. Lasa hevitr'olombelona misafotofoto, fomban-drazan'olombelona tsisy heviny, ary rehefa misavorivoro anaty fisafotofotoana ny fiangonana
dia very ny hery nomen'Andriamanitra azy izay mifanohatra amin'ny fiangonana milaza ny fahamarinana tsotra avy amin'ny Jehova, tsy feo mingonongonina fa fanambarana mazava. Misy fahasamihafana goavana ny filazana mazava ny fahamarinana sy ny feo mingonongonina amin'ny fomban-drazana. Hoy Nebokadnezara ao amin'ny Daniela 4:7. Tsy itiva ny Babilôna lehibe izay nataoko lapa amin'ny fanjakana tamin'ny haben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalebiazako. Babilôna ara-panahy dia mampiseho fivavahana namboarin'olombelona, mifototra amin'ny fampianaran'olombelona natsangana tamin'ny hevitr'izy ireo. Misy endrim-pivavahana nataon'olona noforon'ireo mpitary-pivavahana mahay sy fetsy, mifanohatra amin'ny herin'ny filazantsara sy ny fahamarinan'ny fiangonana naorin'i Jesosy. Miantso antsika hiala amin'ireo rafi-pivavahana nataon'ny olombelona ireo Jesosy, ary mitarika antsika hiverina amin'ny Baiboly, hijoro ho mahatoky amin'ny teniny indray. Tarino amin'ny fahatokiana tanteraka ny teniny isika. Tsy rafitra noforon'olombelona ny fiangonan'i Jesosy satria izy mihitsy ny nanorina azy. Hoy ny Kolosianina 1:7. Ary izy ny lohan'ny teny dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lahy matoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Jesosy ny laharana voalohany ao amin'ny fiangonana marina, ary miazona ny mahambony azy. Jesosy any an-danitra rery ihany ny lohan'ny fiangonana. Babilôna teto an-tany ao amin'ny testamenta taloha dia efa nanana ny lohany teto an-tany. Rehefa miteny mpanjakan'ny Babilôna dia lalàna izay. Nebokadnezara mpanjaka dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany tao amin'ny tempolony ary nanapaka tohan'Andriamanitra. Noheverina ho feon'Andriamanitra mihitsy ny baiko nomeny tamin'izany. Mampitandrina antsika Jesosy ny amin'ny rafitra iray iseho atao hoe Babilôna ara-panahy, izay anana mpitarika hiambo hiteny tahaka an'Andriamanitra. Olona mety maty ve afaka hiambo haka ny toeran'Andriamanitra? Babilôna ara-panahy dia anana mpitarika ilaza fa ny teniny dia manan-kery sy fahefana rehefa miteny avy eo amin'ny seza fiandrianany toy ny hoe izy no Andriamanitry ny lanitra. Ny endrika voalohany hamantarana ny Babilôna ara-panahy dia ny fananany mpitarika eto tany miteny amin'ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Tesalonianina 2:4. Ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay hivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tena no Andriamanitra. Isaia 7:9. Ry Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao ihany no Andriamanitra ny fanjakana. Izany ny fanevadevana faratampony mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana anelanelan'ny kerobima volamena roa miakanjo fotsy tahaka an'Andriamanitra. Na dia tamin'ny andron'ny apôstôly aza dia efa hita amin'ny Paoly ny soko mangina tao am-piangonana ireo fahadosoana izay anomana lalana tsikelikely ho amin'ny fitondranam-papaly. Nahita lalana idiranao am-piangonana ireo fanompo-tsampy ary nijanona tao. Nampitandrina ny rahalahy amin'ny Paoly nanao hoe fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankataovan-dalàna ao amin'ny Tesalonianina 2:2-7. Fa mbola misy zavatra faharoa momba ity rafitra ara-pivavahana babilôniana ity. I Babilôna dia ivon'ny fivavahana tamin'ny sary nandritra ny vanim-potoanan'ny testamenta taloha. Mba hatakarana lalina kokoa ny misterin'ny Babilôna lehibe ao amin'ny Apokalipsy 7:20 dia ndehantsika hanangona sary ao amin'ny Babilôn'ny testamenta taloha. Nyroborobo ny fivavahana tamin'ny sary tao Babilôna. Jesosy kosa nefa manasa antsika eo aminy mivantana. Tsy tokony hisy nizaniza manelanelana antsika aminy, tahaka ny sarin'ny mpirehetra na olo-masina. Tsy ilana mpanalalana ny fanantonana an' Jesosy. Tena tianao izy, ka tiany raha nakaiky azy ianao. Tsy misy zavatra tokony hanelanelana anao sy ny mpamonjinao. Eksodosy 20:4. Hoy Jehova, aza manao sarin zavatra voasikotra ao anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mekohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehova Andriamanitra ao dia Andriamanitra sary-piaro. Inona ve izany? Hoy Jesosy, aza mampiasa sary amin'ny fiankohofana ataonao teboka.
nampiasa sary be deaibe tokoa babilôna ary maro tamin'izy ireny no avy tamin'ny fanompo-tsampy nentina tany roma ary ny soko mangina tao amin'ny fiangonana kristianina. Ireo rain'ny fiangonana sy ireo mpitarika dia nihevitra ireny sary ireny ho masina sy voatokana. Hoy Theodore Maynard, mpahay tantara katolika ao amin'ny bokiny The Story of American Catholicism. Ny fiangonana katolika dia voarafitra niaraka tamin'ny fampidirana fomba fanompo-tsampy maro. Vonona anaiky izany fiampangana izany fiangonana katolika sady mampirery azy izany. Tsy maty tanteraka ny Andriamanitry ny mpanompo-sampy ary efa natao batisa. Averin'ny Baiboly mazava fa iray ihany ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy. Ny famonjenanao sy ny lalanao makamy fiainana mandrakizay dia aminy rery ihany fa tsy amin'ny alalan'ny reniny na ny mpianany. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:19, "Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Fa raha tsy mino ianareo fa izany no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo nareo." Jaona 5:14. Natao mipetera manakoako ireo teny ireo, fa tsy misy famonjena hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Asan'ny apôstôly 4:12. Atapitrisandreo kristianina no manaja ireo sary ireo ho zavatra azo ivavahana. Fisandohana nefa izany ary anakana anao analavitra ilay an-tokana afaka mamonjy anao. Izany no iray amin'ireo fitaky satana anakonana ny sain'ny olona tsy hahita ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ny toetra lehibe fahatelon'ny Babilôna ny testamenta taloha tsara ho fantatsika dia izy no foiben'ny fampianaran-diso momba ny fahafatesana. Manao fampianaran-diso ny amin'izay zavatra mitranga rehefa maty ny olona ray. Taony nahazahoana ny fotom-pampianaran'ny mpanompo-sampy momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Ny hevi-diso milaza fa velona ny maty dia lainga milaza fa rehefa maty ianao dia misy fanahy tsy mety maty avy aminao izay velona mandrakizay. Tsy avy amin'ny fivavahana kristianina izany ary tsy avy amin'ny Baiboly. Hoy Jehovah tamin'ny Ezekela 7:13. "Mbola hita fa vetavetana lehibe izay ataony koa ianao, izany hoe zavatra maharikoriko ataon'ireo olona ireo. Dia nentiny eo anoloan'ny vavahadin'ny tranon'i Jehovah izay manatrika any avaratra, ary indreo nisy vehivavy mipetraka teo nitomany any tamoza." Iza moa tamoza? Izy dia Andriamanitra ny zava-maniry ny mpanompo-sampy. Nino ny Babilônianina fa rehefa maizina ny ririnina sy ny lanitra ary lavabe ny alina dia maty tamoza. Kanefa amin'ny lohataona dia hitsangana amin'ny maty izy. Nisy tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra jiosy nanaiky izany hevi-diso avy any Babilôna izany, izay mivantana avy tamin'ny fanompo-tsampy. Izany no anambaran'i Ezekela fa amin'ny fiankofan'izy ireo amin'ny tamoza dia mivavaka amin'ny maty izy ireo. Ny fotom-pinoana diso momba amin'ny fahaveloman'ny maty sy ny fanahy tsy mety maty dia misoko mangina makao amin'ny fiangonan'ny testamenta taloha avy amin'ny fanompo-tsampy. Ry namana, ianao nanaraka ireo famelabelarana nataoko dia mahalala izay lazain'ny Baiboly momba ny fahafatesana. Toroteny 7:5. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala n'inon'inona, ary tsy manana valim-pitintsony izy fa adino ny fahatserovana azy. Lainga ny satana voalohany tamin'ny olombelona dia hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Namitaka ny Eva izy nilaza hoe tsy mety maty ianao. Io lainga taloha io ny mbola mamitaka olona maro anarivo taona ny aty aoriana. Ny tsy fahafatesan'ny fanahy na ny fivavahana amin'ny maty, ny fiankofana amin'ireo sary izay mampiseho ny maty, ireo rehetra ireo dia hevitra sandoka nitarika fotom-pampianaran'ny mpanompo-sampy dia fanolorana fanatitra ho an'ny maty. Ijeriny amin'ny fotom-pinoana diso momba ireo olo-masina lazaina fa mievaheva eny rehetra ensika. Mifanohatra amin'ny teny vakitsika teo izany. Ny anarantsika fa ampitovian'ny Baiboly amin'ny toromaso ny fahafatesana ary 50 no ilazan'ny Baiboly izany. Satria mijanona ao am-pasana ny maty dia iza ary ireny fanahy mievaheva ireny. Tsy olona maty izy ireny. Fa hoy ny Apokalipsy 9:4. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao. Mpanjaka faharoa 7:4. Ary ny nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema
dia nesorony Josia koa mba hanatanterahana ny tenin'ny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hitany Ilika mpisorona tao an-tranon'i Jehova. Eritrereto koa izao. Ny fampianarana momba ny fanahy tsy mety maty dia manaisotra ny herin'ny fiverenan'i Kristy fandroany. Inona ary no ilantsika mpamonjy antsika eto amin'ity tany ity raha mitsingevana eny an-danitra isika rehefa maty? Raha mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy ianao dia mino koa fa rehefa maty ianao dia makany an-danitra vetrany. Nefa raha marina izany, nahoana no mbola ho avy Jesosy hanangana ireo maty ao am-pasana raha toa ka efa any an-danitra izy ireo? Manafoana ny ilana ny fiverenan'i Jesosy fandroany io fampianaran-diso. Tian'Andriamanitra isika haniry fatratra ny fiverenan'i Jesosy, ary efa maikany amin'izany fotoana izany ny lanitra manontolo. Irian'Andriamanitra ny hanirian'ny fiangonana amin'ny vanim-potoana rehetra ny fiverenany. Lazain'ny Baiboly ireo avantsika efa maty dia matory, mandra-pahatonga antsika hiaraka amin'izy ireo ho raisina eo ny amin'i Jesosy eny anabakabaka. Nahoana ny betsaka ny fiangonana maty ara-panahy ankehitriny? Nahoana ny maro ireo fiangonana tsy manan-kery ara-panahy? Satria verin'izy ireny ny fahamehana dia ny hafanampo mirehatra ny amin'ny fiverenan'i Kristy indray. Ny Baiboly, ilay mpitarika tsy miova, dia mitarika ny olona ho amin'ny fanavotana amin'ity tany feno ota ity ka hitondra antsika mody any an-danitra. Iverenantsika ny amin'ny Babilôna, fohy be ny fivavahana amin'ny masoandro koa izy, izay nitranga avy tamin'ny fanompo-tsampy isan-karazany. Manandanja ity tenin'ny Ezekela 7:9 ity, dia nentiny eo amin'ny kanja anatiny amin'ny tranon'i Jehova ary indro teo am-baravaran'ny tempolon'i Jehova, dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny altara dia nisy tokony ho 520 lahy ny ambony tempolon'i Jehova ka nanatrika ny antsinanana, ary ireo dia niankohaka nanandrify ny masoandro nanatrika ny antsinanana. Ity misy tantara kely mahavariana manampy antsika hatakatra ny andohan'ny fivavahana amin'ny andro alahady. Neken'ny Jiosy ny fampianaran'ny Babilôna momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy ka nivavaka tamin'ny tamoza efa maty izy ireo. Tao amin'ny tempolon'ny tranon'Andriamanitra izy ireo, dia ilay tempolon'ny Jiosy natao hivavahan'izy ireo amin'Andriamanitra, dia nitodika ara-baky teny nanandrify ny masoandro izy ireo ahafahany manatrika ny fiposahan'ny masoandro any antsinanana. Nivavaka tamin'ny masoandro ireo mpitarika ireo fa tsy tamin'ilay namorona ny masoandro. Tea hamaina eo amin'ny tavan'i Jehova izany. Niditra moramora tao am-piangonana ny fivavahana amin'ny masoandro, fomba mpivavahana babilôniana ny tambatra tamin'ny jodaisma. Rehefa izany dia tafiditra tao amin'ny fiangonana kristianina. Hoy James Fraser ao amin'ny bokiny The Worship of Nature, boky 120 pejy 725. Tao Babilôna fahizay dia efa hatramin'ny fahagolany no nivavahan'ny olona tamin'ny masoandro. Nankalazaina toy ny zava-masina amin'ny masoandro ary tafiditra tao amin'ny rafim-piankofana. Izany ny famelezana voalohany nataon'ny Satana tamin'ny fiangonana. Hoy ny bokin'ny tantara The to Babylon sy nosoratan'ny Dr. Alexandra Hislop, takila 500. Mba hampiavana ny mpanompo sampy sy ny anaram-piangonana kristianina amin'ny fanohizana amin'ny paikadiny, dia nandray fepetra Roma nampifangaro ny fety-pivavahana kristianina sy ny mpanompo sampy ka hahatonga ny mpanompo sampy ny kristianina ho tafalentika amin'ny fanompo-tsampy sy amin'ny zavatra maro hafa mba hifandray tanana. Dia ny fandray tanana ny kristianina sy ny mpanompo sampy, ary ny alahady no fitaovana nampiraisana ny mpanompo sampy sy ny kristianina. Hitanao ny lazain'i Jehova amin'ny Apokalipsy 7:20, nolazainy fa maro amin'ireo fotom-pinoana diso no tafiditra ao am-piangonana. Nampitandrina izy fa niala tamin'ny fahamarinan'ny soratra masina ny fiangonana reniny. Izao ny fanambarana tsy mampino novakiako avy tamin'ny mpanoratra batista iray. Nareo batista ihany koa dia olinany amin'izany. Ny mpanoratra ny The Baptist Manual, Dr. Edward, dia nanao fanambarana mahaliana tamin'ny 3:709 amin'ny mpitandrina batista an-jatony. No hazavainy nahatonga ny alahady ho tafiditra tao am-piangonana. Hoy izy, mahonena fa ny alahady dia tonga niaraka tamin'ny mariky ny mpanompo sampy, dia nanjary kristianina amin'ny anaran'Andriamanitra masoandro,
Zany dia no hamafisy ny fahefana papaly ny emotra ary nolovain'ny protestantisma toy ny zava-masina. Fanambarana manala sarina nataon'ny mpanoratra ny baptiste manuel zany. Mampahonena hoy izy fa ny alahady dia niainga avy tamin'ny rano potaky ny fanompo-tsampy niditra tao amin'ny fiangonana katolika ary ny eketsika protestanta. Milaza alahelo toy izany koa ny mpaminany Ezekela satria nomen'Andriamanitra ho antsika ny sabatany ho famantarana. Ezekela 20:12 ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Ny fampianaran'ny Babilôna fahizay dia nisoko mangina tao amin'ny fiangonana reniny ka dia niala tamin'io fiangonana io protestanta ary nanangana lehilahy malaza Jehova dia ireo mpanavao fivavahana protestanta kanefa mbola nitahiry fahadisoana avy tamin'ny fiangonana reniny ihany izy ireo. Anisan'ireny ny tsy fahafatesan'ny fanahy, ny fivavahana amin'ny alahady. Marina fa maro amin'izy ireo ny tian'i Jesosy nefa miaina amin'ny andro farany sika ary namako. Ny fahamarinana dia tsy maintsy arahana. Alan'Andriamanitra sarina ny faminanian'ny Baiboly ho an'ny Batista, Katolika, Metodista, ny Episkopaliana, Pentekotista, ny Evanjelika, ho an'izay rehetra tian'i Jesosy ary tia hanaraka ny fahamarinana. Mety mianatra zava-baovao avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary eo ampianarana izany dia hitanao fa marina izany. Misy mamaly ao am-ponao hoe ity ny marina. Ireo zavatra ireo dia efa nampisalasala sy nanahira-tsaina. Nefa izao dia efa novakiako ahy manokana izy ireny. Mampatsiaro ahy mpivady tany Papua Nouvelle-Guinée izany dia Hélène Simon. Samy mpitandrina fiangonana mivavaka amin'ny alahady izy ireo ary tsy tafandrimandry mihitsy ny amin'ny voalazan'ny Baiboly momba ny sabata. Ka rehefa nitory teny Hélène dia nininy dinganina zany andininy miresaka ny amin'ny sabata izany. Ndray alahady raha teo ampitoriana teny tao am-piangonana izy dia nodinganina indray ireo andininy ireo. Tsapany tamin'izay fa nilainy nianatra lalina kokoa. Raha teny an-dalana ho any an-tranony izy mivady dia mivavaka fa raha tarian'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy ireo dia hanaraka izany. Eny, izaho mivavaka izany dia ho valian'Andriamanitra mandrakariva. Nasehony azy mivady ny fahamarinana ao amin'ny didy 4 ho valiny izany ka nanaiky ny sabatany andro 7 izy ireo. Miomana tao batisa Hélène Simon ankehitriny. Niditra ao amin'ny fiangonana Adventiste ny andro 7 izy mivady niaraka tamin'ny zanany 7. Feno fanolora-tena izary fahamarinana io. Noravaniny ny fiangonany mba hanorenany fiangonana eo amin'ny taniny. Mahagaga. Tamin'ny andron'i Ezekela rehefa tafiditra tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fahadisoana dia nanao antso mafy izy toy ny ataony ankehitriny. Ao amin'ny Ezekela 20:9. Ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zava-masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy na mampiseho ny tsy fitovian'ny maloto sy ny madio. Ary mitapo maso tsy hijery ny sabatako izy ary tsiratsirainy ao aminy aho. Manandra-peo Daniela fa izy fahefana amin'izao andro izao. Voalazan'i Daniela 7:5 izay hitady hanova fotoana sy lalàna. Ry namako, tsy misy fiangonana eto tany manam-pahefana nova ny lalàn'Andriamanitra na ny teniny. Tsy tokony hipetraka ny fanontaniana amin'ny iverenan'ny mpitory-teny amin'ny fampianaran'ny Baiboly indray ireo fahamarinan'Andriamanitra ary endositra ny Babilôna ilay vehivavy janga. Fampianaran-diso ny Babilôna momba ny toetran'Andriamanitra sy ny fitondrany no antony antsoina ny olona hiala ao. Halan'Andriamanitra izany fiankohofana sandoko izany satria fotom-pinoany ny devoly ireny. Kanefa mazava ny fitiavan'Andriamanitra ny olona izay tena mitady azy. Ka na dia mety mbola voafitaka azy izy ireo dia iriny hiala ao Babilôna sy ireo fampianaran-disony rehetra. Oabolana 12:5 misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Tsy felantsiny amin'ny fahadisoana sy fahotana ny tsy fahalalana satria misy lalana misokatra ankehitriny ahalalana ao ny sitrapon'Andriamanitra. Nomeny antsika ny teniny hifankazarantsika amin'ny fampianarany sy hafantarantsika izay takiny amintsika. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ilay mpahay lalàna
ary nanontany hoe inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay, dia nambarany azy ny soratra masina hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna. Tsy ampy ny manana faniriana tsara sy manao izay heverinao fa marina na izay lazain'ny mpitandrina fa marina. Tandindomindoza ny famonjenanao, kotrandrao ho an'ny tenanao manokana ny soratra masina, satria ny fahamarina amin'ny baiboly rehetra dia nanaovan'ny satana fisandohana mambahoaka avokoa. Noho izany mila mianatra baiboly ho an'ny tenanao ianao. Evero anie, raha mandre fofotsetroka ny ivelany any ianao ary mivoaka ny trano ka mahita ny tranony namanao mirehatra, farafaratsiny hiantso azy ireo ianao hoe mandosira fa afo. Sa tsy izany ve? Eny, raha mampianatra amin'ny fiangonanao fa tsy manan-kery intsony ny didy folon'Andriamanitra, efa foana ny lalàny izay mitaratra ny toetrany ary tsy ilainy intsony izany amin'izao andro izao, dia mandosira ao amin'ny baiboly. Miangavy Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao, Jaonina 4:5-5. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny testamenta vaovao no milaza izany. Raha mampianatra amin'ny fiangonanao fa ny alahady andro voalohany masina fa tsy ny sabata andro fahafito, dia mandosira ao amin'ny baiboly. Io fanovana ny didin'Andriamanitra io dia eken'ny fiangonana katolika ho tombontsoany irery fa tsy avy amin'Andriamanitra. Fa izao Jehova dia tsy miova, hoy ny Malaki 3:9. Raha mampianatra amin'ny fiangonanao fa mbola misy vintana faharoa amonjenanao aorian'ny fiverenan'i Jesosy, dia mandosira. Hitantsika ny verimberina tao amin'ny baiboly fa Jesosy dia hitondra ny valiny nataon'ny olona tsirairay amin'ny fiverenany fanondroany. Ampitahin'i Jesosy amin'ny andro Noa izany. Rehefa nikatona ny varavarany samby fiara dia tsy nisy famonjena fanondroany intsony. Anio ny fotoana fanararoatra. Tsy misy antoka ho an'ny rapitso, indrindra eto amin'ity izao tontolo izao misavoritaka ity. Koa ny zava-dehibe indrindra dia ny famonjenanao amin'ny alalan'i Jesosy. Raha mampianatra amin'ny fiavian'i Jesosy amin'ny fomba miafina amin'ny fiangonanao, mandosira ao amin'ny baiboly. Ny arahantsika namaky fa ny maso rehetra ahita ny fiaviany eo amin'ny rahona miaraka amin'ny famirapiratanyireo anjeliny sy ny feon'ny trompetra mafy. Ary anakoako sy amirapiratra maneran-tany izany fotoana mezinezina izany. Fa tsy ho zava-miafina velively ny fiverenan'i Jesosy. Raha mampianatra amin'ny fiangonanao fa ampijaliana mandrakizay ny mpanota ka mirehatra ao anaty afo izy ireo ankehitriny sy ho mandrakizay, dia mandosira ho ao amin'ny baibolinao. Nianatra soratra masina isika ary nahita tamin'ny masontsika fa tsy misy afo be mirehitra izany any ho any, fa andevona tanteraka ny ratsy fanahy ny afo amin'ny andro farany ary ho faty ny afo aorian'izany. Ny vokatry ny afo be ihany no mandrakizay fa tsy ny faharetany. Raha mampianatra ny tsy fahafatesan'ny fanahy fiangonanao dia mandosira. Samy mpanota isika, tsy manana voninahitr'Andriamanitra ary hamafisin'ny baiboly fa ny fanahy izay manota no faty. Voalaza ny baiboly tsara fa ny maty tsy mahalala n'inona. Toriteny 7:5. Jehova irery no manana ny tsy fahafatesana zao. Ny tena loza dia izao: misy olona mamaky baiboly izay miteny aminy fa ny ratsy fanahy dia ho lasa lavenina ary ho foananao amin'ny afon'ny elo. Kanefa efa nampianarin'ny fiangonany azy ny fampijaliana mandrakizay dia inono ho marina izany ary mieritreritra izy fa tsy afaka mahatakatra ny teny tsotra ao amin'ny baiboly intsony. Noho izany hialany ny fianarana baiboly satria heveriny ho lalina sy sarotra ho azy izany. Marina nefa dia azo ny tsara ny teny tsotra taon'Andriamanitra saingy nampianarina tamin'ny fomba diso izy. Mateo 7:13-14. Midira ny vavahady ety fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Tsarovo ry namana, fa olona 8 monja niditra tao amin'ny sambo fiara tamin'ny andron'ny Noa ka voavonjy. 8 monja tamin'izao tontolo izao nisy tamin'izany. Milaza amintsika io teny io fa tsy ny akamaroan'ny olona no hifidy ny ho vonona rehefa tonga Jesosy. Mampitandrina antsika izy ao amin'ny Mateo 7:5.
mitandremy ianareo fandro voafitaky ny mpamina ny sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambodimy toy izy loza. Ezekela 2:20 mikiomy mpaminany ao aminy tahaka ny liona mierona mamiravira azy izy mihinana olona izy sady mahalasa ny arena sy ny zavatsoa ary mahamaro ny mpitondra tena ao aminy. Kotandremo ary mpampianatra sandoka ariavana fa mampifikitra ny olona milainga ny fampianaran'olombelona ary manakana azy tsy hitady ny fahamarinana satria mahazo antoka izy fefa manana izany. Nolavin'i Jesosy ny fombandrazana sy ny fotom-pinoan'olombelona satria manakona ny fahamarinana ireo ny fampianarany ireny. Hoy Matteo 10:3 nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ripy tsara velatsia. Teny mahery avy amin'i Jesosy zany. Marina ny namina niny Isaianareo hoe ity fireneny ity manaja amolony fa ny fony kosa lavitra. Ko foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Tsy miantso anao hiala ao amin'ny tontolo iray Jehova raha tsy antsony hiditra ao amin'ny tontolony ianao. Vahoaka ny sisa mitandrina ny voalazan'ny Baiboly amin'ny andro farany. Toy inona moa izany fiangonana na hetsika izany? Ianarantsika amin'ny manaraka ny amin'ny vahoaka sisa. Fa miantso Jesosy, miverena ty amiko ao amin'ny fahamarinako tsotra. Raha maniry tsy hijanonao amin'ny fiangonana lavo ianao, dia hanome hery sy tanjaka ho anao hiala ao Babilôna Jesosy, ary hijoro amin'ny fahamarinan'ny Baiboly irery ihany. Mety an-tany teny ianao anio hoe ahoana ny olona manodidina azy ay tokony handrezao fahamarinana izao? Ry namana, ho tonga vavolombelona lehibe ho an'ny havanao sy ny namanao ianao amin'ny fanarahanao ny dia tongotry Jesosy, fa tsy hijanonao Babilôna miaraka amin'izy ireo. Ahoana no ampitandremanao ny hafa ny amin'ny mariky ny bibidia nefa ianao mivavaka alahady miaraka amin'izy ireo? Toy ny fiatsaram-belatsia izany sady tsy hisy vokany. Laza pahabe maso Jesosy fa manana ondry sarobidy tsy mbola ao anatin'ny valany. Fa rehefa mandremy fahamarinana miantso azy izy ireny, dia hifidy ny lalan'Andriamanitra. Anatin'izany vanim-potoana izany sika izao. Hitantsika fa simba izao tontolo izao, tanteraka amin'ny faminanian'Andriamanitra. Izao ny fotoana iainona sy hanarahana azy amin'ny atao rehetra. Tsy misy fotoana hijoroana amin'ny fisalasalana eo amin'ny fefin'ny Babilôna. Rehefa tonga ny fotoana fitsapana, ireo izay nanao ny tenin'Andriamanitra ho fitsipiky ny fiainany, dia hiariary tahaka ny amin'ny andro fahavaratra. Tsy misy fahasamihafany voamarika eo amin'ny hazo maitso ririnina sy ny hazo hafa. Fa rehefa misoka ny rivotry ny ririnina, dia tsy miova ny hazo maitso ririnina, fa ny hazo hafa kosa tsy misy ravina tsony. Ankehitriny dia tsy misy havahany amin'ny kristianina tena izy sy ny mpampianatra sandoka. Nefa ho avy amintsika amin'ny fotoana ampiariary ny fahasamihafana. Rehefa manomboka ny fanenjehana, ny mpivavaka tapany be tsara velatsia dia hiozongozona ka hiala amin'ny finoana. Fa ny tena kristianina kosa hijoro tahaka ny vatolampy, matanjaka ny finoany, mamiratra noho ny tamin'ny fotoana feno fahombiazana ny fanantenany. Jeremia 9:9. Izao nolazain'i Jehova, mijanona eo an-dalana ianareo ka izaho. Ary an-tany io izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana makany amin'ny tsara ka iny no izory, dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Raha mijoro amin'ny sampanan-dalana ianao anio, hivoaka avy ao Babilôna ve ianao ka hifidy ny lalan'Andriamanitra? Maniry hifikitra amin'ny fahamarinana ve ianao ary fantatrao fa hitarika anao hatrany amin'ny fahamarinana rehetra izy? Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, mivavaka mba hisy fifoazana manokana ao amin'ny fony tsirairay anio. Tompo, ianao ireo miantsoantso hoe raiso ny fiainako ary iento anao fa hafoko anao izany. Raha toa karava ny zavatra rehetra manodidina anay, ny zavatra efa fantatray dia tsy hirery zahay noho ianao. Tompo, azonay atao ny ho tony sy ho voaro amin'ny fampanantenanao. Nahatoky taminay mandrakariva ianao. Tompo, ampio handositra ao amin'ny Baibolinao ho valo ny fanontaniana rehetra ary amin'ny dingana rehetra ataoko, dia eo alohako sy eo aorianako ianao. Amin'ny tahotra rehetra izay hatrehako, dia fantatro fa voaro ao ambanin'ny elatrao aho.
miantso avy ao amin'ny fifangaroana ho amin'ny fahafahana izay avy aminao rery ianao nomenao ny fiainanao mba hanomezanao ahy tao aminao no nahitako ny tombam-bidiko amin'ny foko rehetra no anaovako izany vavaka izany amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy amen. Ry namana, miasa ao am-ponao ve ny fanahy masina amin'izao fotoana izao? Lasa nieritreritra ianao hoe hitako ao amin'ny baiboly ny marina nefa ahoana ny fomba hivelomako amin'izany? Raha manolo tena ao amin'ny fahamarinana ianao dia hanokatra lalan'i Jesosy. Ampafantaro anay fa nifidy hametraka ny fitokianao aminy ianao dia tsindrio ny roy. Misaotra noho ny nanarahanao ny Alasarona ny faminaniany baiboly. Eo nandray isika hianatra ny famaritan'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny andro farany. Ahafahanao manavaka azy ireo amin'ny sisa rehetra. Lohatenintsika manaraka ny zanany sisa. Fidio ny lalan'Andriamanitra mirary soa anao.